Tsy ny fanenjehana sy fampiarana ny lalàna irery ihany no antoko sy ny Brao mahaleo teny adina amin'ny kolikoly na ny Bianco fa manabe ny tsirairay ahalala ny kolikoly afahany manday izany sy misoroka ny hirika rehetra mety hampanjaka ny kolikoly ihany koa. Nampafantarina ireto sampan-service samihafa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ireto nandritra ny iraka nataony tale general ny Bianco sy ny tale raisam-patry ny Bianco Tomasina taty Maroantsetra ireo paikady pirenena iadina amin'ny kolikoly. Nampisehoana amin'ny ankapobeny ny andraikitry ny Brao mahaleo teny adina amin'ny kolikoly satria tsara ny mba hampafantatra an'izany amin'ny tompona andraikitra isa-tsokajiny mba hahafahan'izy ireo mamantatra bebe koa zany hoe inona sy inona ireo paikady sy ny fomba fiasa ny Brao mahaleo teny adina amin'ny kolikoly amin'izany fanatanterahany ny asany eo amin'ny ady amin'ny kolikoly zany. Nisy ny fifanakalozana tamin'ny alalan'ny fanotaninana rambalina izay nahaliana ireo mpizaika zava-dehibe ho an'ny distrika ny Maroantsetra izao hoy ny lehiben'ny distrika. Ina moa ny tombony mahamoramora kokoa eo amin'ny fitantanan-draharaha ny fanenanana ny fanafoanana azany kolikoly zany eto amin'ity distrika Maroantsetra ity. Nambara ny tale general ny Bianco fa tsy ny Brao mahaleo teny iadina amin'ny kolikoly irery ihany no tompon'antoka amin'ity ady ity fa ady ombonan'ny daolobe ka mila fiaramienta ny ankolafy rehetra ny hena anaty fiaramonina tsy misy raorao isitrahany rehetra ny anjara masoandro ny tanjona nefa mitaky fahatsapantenany tsirairay izany.